aminareo izao SILAM-PANAHIN'AVELO. Fizarana fahatelo sady farany amin'ilay tantara nosorataniana azy sy toko Gérard Arabe Manantsona itokina. Ovy alo amin'ny Louise Ravelsoa, Saoly Rakotonanahary, Sofaniry ary Nanja. Miaraka amin'ny Ralala sy Christophe Rabe Armanana. Mandray feo sy mandrindra raha teknika Mamiary Vony, Manatontosa, Nanjara Zafindrakoto. Fa mba aiza foana tokoa ankitin-jatondria. Toa tsy mipotra mihitsy na dia nandritry ny famahanana ny vahiny aza. Sa efa nandalo teo ihany izy fa tsika mivarindresaka ve? Zaho koa aza mba gagako. Miezaka mijery azy ihany io fa tsy mbola niserana teo mihitsy izy aloha hatreto. Mety mbola sahirana amin'ny fikarakarana ao anatiny ao angambany indri. Na dia izany kosa aza feky dia tsy manana fotoana ny voahana kely mihitsy a. Na dia mba hoe arahaba fotsiny aza. Zany efa tia hita azy mafy mihitsy. Sarokenatra be koa angamba izany jatondry izany ka. Sarokenatra koa ve izy dia sahiseho amin'ny bebe ozy ndrika. Ka ohatra hoe indrana olona izy amin'ny io androko. Toa tsy mihinana izany hoe njato sarokenatra izany akia. Fantatro tsara mantsy izy. Ndao mihitsy akia hemitra fa ohatrany tsy azoko ny haiko amin'ilay dinidiniany retolo izao ka mba mariny. Ahoana koa ary ndre izany? Toa matahotra havam-bady sahady. Izany hoe izany ndre raha hitanako. Zaho hemitra. Ho lany manjetika any ny hafarany. Endray ary koa. Oe, reny alahatra tsirairay eo anoloany ireny ngamba ireo razana ho afindra. Ie, vatapaty miisa 5 ireo. Fidiavana diditokana ary didy lehibe. Oe, izany ekinjato Izany mihira fitiavana rano velona ranakitara izany ve? Ie, tena feo an'izany. Irairaina foana mantsy izany rehefa izay miondreny. Ary tsara feo sady mahay mihira be ilay njatondria. Mientanentana izay tsy izy mihitsy ny fo keliko fa ndringa ahoana. Tonoho ihany anefa aloha soa hipitika eo. Mety ao an-trano ao angamba izy izany mihira izany e. Ie. Oay. Serindringa efa mitomany ilay madama sy ilay vehivavy nandinidinika pejintsika teo e. Eny tokoa. Tena namoaka mosoara mihitsy. Fa maninona ary? Sa mampihetsi-po loatra ny fomba niranjato azy. Andre koa izao mety nitomany ohatran'ireo raha tsy nahina mpitony fo teo. Koa raha tsy dia fahinonako. Mety reniny izany angamba io madama io a. Ie, misy fitoviana tokoa aloha raha ny endriny. Dia ilay vehivavy io izany izy. Sa nabaviny. Fankatiava dia mbola velonaina. Aza velo tatabitra na ndroy mamatotra ny fihavanana. Ary mahay miteny be koa kay a. Tena mahay. Saika hitehaka mihitsy akanefa ny olona azy ity tsy nisy mivona sy hitehaka akory. Mety tsy dia fanao loatra angamba no mitehaka amin'ny fotoana toy itony. Zay anga. Andrasy tokoa aloha kia iodina kely any ambadika amin'ny vetivety a. Raha sendra hitako izy dia hoentiko eto amin'ny eto. Mba aiza loatra re ianao ranjato e. Maninona ary any dia anaovanao fangalam-pery toy izao. Oe, fa tsy izy very miresaka amin'ny olona ry e. Raso aloha atony mihitsy fa tsy tazako tsara koa ny endro noho izy miamboa. Njato? Oe, azafady indrindra ramose a. No everiko fa olo-patatra ianao. Tena tsy hita. Aleo any amin'ny faniry amin'izay ka. Mba azafady hoe tovavy. Oe, ilay vehivavy nandinidinika be azy faniry teo tia miantso aty. Ahoana izay tompoko? Manahoana aloha ndry e.
fa misaotra. Tsara be kiny rompondria sady manendrika be andry le izy. Zany misaotra. Fa hono raha tsy mahadiso tezakay no vidanandriana iny. Tsy mividiany ity fa nampanjairina ka. Zany dia taiza nangalandry ny didiny. Mba be adikadina koa zany raha olona. Za kosa aloha tsy hiteny hoe ny olo tiako no nanome ny didiny. Tao amin'ilay mpanjaitra ihany ka nasarika ilay izy dia nisafidiako. Ay, Fa inona kay mahatonga anao anontany an'izany? Sa tia hanana mitovy amin'ity koa ianao? Zany rehefa ohatrany namoa fahatserovana nampalahelo ny ainako ny fahitana azy iny. Fahatsiarovana nampalahelo ny ainanao? Tazako ihany hoe namafara amin'ny maso izy na dia moto miondrika aza. Miala tsiny tokoa rehefa nitazoniko teto fotsiny ianao a. Aleo angamba hamonjy ny toerako amin'izay. Tsy misy tsindre. Namoa fahatsiarovana nampalahelo ny ainany io no fahitana an'ity rompona sainjato nampanjairiny ity. Mba hafandray izany ka. Ny sarin'ireo maty fony fahavelony izany ireo napetraky ny fianakaviana eto andohan'ny vatapaty ireo. Ie, ireo efatra voalohan'ireo izao efa ray aman-dreny daholo. Fa ity farany ity no tsy tazako tsara. Ny azy rery koa moa ny sary lava fa ny sisan'izay sary tapaka daholo. Andraso hoe androso lolo kely. Ity izany le hoe Noa. Tena mbola tao anaty fahatanorana tokoa no namoy ainy. Tsy mifidy saranga sy tare tokoa raha fahafatesana. Tsy mifidy taona ihany koa fa samy harapany daholo nareo tanora nareo efa fotsy volo. Tsy azo saina angamba ny fahorian'ireo ray aman-dreniny tamin'ny nahalasana anazy. Faniry? Ina ky mahavariana andrio? Ndriko ky manaitra ritsikina ka fa taiza foana aloha ndri taony lentika ela be tany ery. Taoko efa hoy aho tamindry teo hitady anjato ako. Dia ahoana? Nahita azy sa tsy? Efa niodikodana tandretra tany eky fa tsy natazana na dia salova-tavany aza. Mba be mistera koa nge zany njato ndry izany sa niemotra indray? Te hifidy ny lohany nefa matahotra amin'ny masony. Dia tsy haiko mihitsy akizay olany a. Efa ireo efa napetraka eo reo tokoa angeky ny saron'ireo maty raha hijery ndry nandinika an'ilay tovolahy tanora indrindra io nahavariana teo. Tokoa Tena mbola tanora be mihitsy ho alenao jereo nge. Andriamanitra fa tsy sarin-jato ve io? Sarin-jato ahoana koa ritsikina? Tena sarina eky io ndry koa dia tena efa hivika amin'izao njato izao ngamba ka sarin'olona efa maty avokoa no lazaina fa izy. Za ve dia adala mindrika tsy hatadidy ny olo tiako sa andao hoe anatonana eny ampotiny eny mihitsy efa olanjaina ho any am-pasana angamba ny razana fa efa misy vatandehilahy maromaro manatona ry ireo. Be olona loatra koa dia takona le sary. Tsy efa nisy naka teo koa aza le sariko. Dia ahoana indray izany no fomba hitantsika n'iny sary iny? Tsy maintsy hitaridalana manko izao re olona nitondra ny sary. Tsika anefa tsy afaka hisongona andro zareo mihitsy. Mbola tsy maintsy ho hitantsika rehefa mikatona any am-pasana. Mino koa fa tsy misy idiran-jato izany ny sary iny fa ndry fotsiny mirorosaina amin'ny tsy antony eo. Mety hoe misy fitoviana amin'ny fotsiny noho ny rom-pihavanana misy eo amin'ny zareo ohatra. Ary ndao amin'izay fa efa lasa daholo koa ny olona Voasitrika pasana ihany eky reto ny razana kanefa tsy nety hitantsika mihitsy ilay sary. Vezivezy eo anoloan'ireo razana foana koa moa mpikarakarako. Tsy nisy erika nahafahantsika nijery an'ilay izy mihitsy. Ilay izy aza moa ty efa tsy fantatra intsony hoe iza indray no nakazo teoko. Ka andao amin'izay ky hody Tsy efa vita koa moa ve ny fisaorana sy fitsofandrano ny mpanotriny
Sary tsy ho hita iny koa no ampivadika doantsika eto. Ndao ary e. Ny olona sasana aza moa efa rery ambany rery sahadiko. Tsika amin'ny raha vavy variana teto fotsiny. Hatray, fa taona anjombana tampoka teo koa nge zany andro zany e. Eno a, ohatra ny anorana za mihitsy aza. Nzay ara ny endry fa tena nirotsaka ny orana. Daoka hiazakazaka ka, hotsaky ny orana aty. Ry bebe ary ve izay mba nitondra elo e. Hoay, jerendry. Jerefa tsy nisaran'ilay tovolahy ny entiny iny vehivavy iny. Aizaka iza ny vehivavy zany a? Itsy e, le vehivavy nijerijery be atsika iny. Entoko, iny tanany iny le sary. Nasitrina ny anaty akanjo indray asa le iziko. Natahoran'olo enan'ny orana angamba. Hoay, jerendrika izy zavatra no manapadalan'olona monjy fodiny iny e. Ndrikako eo tadio be. Mbola natarika vovoka ihany le tadiona dia mandon'ny orana aza ny tany. Ka mahery loatra tsinona le rivotrako. Arina koa mampiorakoraka an'iretsy olona retsy teo e. Ny fandalovany iny tadio iny ko. Ho lasan'iny amin'izay ho ny ratsy rehetra. Izay ny reko teo. Ve fisiny tadio amin'ny fotoana tahaka itony no manambara fa lasan'iny ny ratsy rehetra e. Fahalalako azy nefa dia hoe raha saronana azy bika iny tadio miodikodiny iny dia mivadika karandoha. Hita ihany no mbola mahazaza ndry. Eny e, na za koa aza mba nino an'izany ihany taloha. Andao aloha hialoketsy vetivety ka. Toa mandena ihany mantsy izy izany na dia nivadika ho herika aza. Ndao ary. Ary toa ny sento be kindry, fa misy inona? Inona moa kifa tsy tiana fitsiko ny zato a. Tena tsy niseho mihitsy izy na ray minitra monja aza. Eno a. Mba inona loatra ary no antony? Mahagaga mihitsy. Dia inona zany izao ny fanapahan-kevitra indrika? Tsy hipetra-potsiny amin'izao kosa kisa a. Toa te anontany an'ilay vehivavy iny a. Mino aho mantsy fa olona akaiky anjato iny. Le vehivavy nitondra an'ilay sary teo ve? Ie. Za nefa miteny amindreo hoe aleo hevitra fa nitadiavana. Na hoe mba afaka andro vitsivitsy tsika vao makany e. So mantsy ho raisan'ireo fanakorontanana no ataontsika. Dia inona ary izany no atao e? Hitebiteby ampitoerana foana eto izany. Saiko anifa efa mitady ho ratsy aminy mihitsy. Manahy aho hoe sao dia iny vehivavy iny aza ny tena vatanjato. Fa mba te hilalao aho fotsiny izy. Tsy afeniko andry aloha fa efa nanany amin'izany koa ahy e. Inona fotsiny ny antony nandihindinihany antsika teo? Nefa tao sarotra inoana ihany ka. Tsy avitamita-kazana eto ny zato ah. Na dia ireny fanomeza tokony ataony hatramin'izay ireny fotsiny aza ve? Ka izay ilay hoe nitoko fitaka fa ny atao no hita e. Sa ndao ary izany tadiavina ny hatramin'ny tompo Petra izay no ampilamina ny saindry e. Raha tena anisan'ireo fianakaviana tokoa va izy tsy ho hitantsika any? Saingy eo ahy e. Manampinampy andro zareo mandamy eo tsika sady manontany. Sady mifakasatra be za sy ilay rangatsona hoe rahatremy iny le manao épicerie fianakavian-dry zareo. Engany eo mbola ao izy ho anontanitsika. Ndao ary e, efa nitsahatra koa tsinona ny orana. Tena tsy misy tovolahy mitondra ny sanenarana hoe njato samy mihitsy ny ekion fianakavian-dry zareo a. Raha araka ny lazaingalatra mateo. Fa mba ahoana koa ary izany? Sa ve tsy tena anarany le nilazainy tamindry? Dia tsy haiko akia. Sa koa aza mba fahalalana. Tsy maintsy anontany an'ilay vehivavy iny aza antsika raha izao ny fandehany. Ka ndao ary ampanatsoana olona izy e. Dia amin'ny fomba ahoana nefa no ampanatsoantsika azy? Na ny anarana aza tsy fantatsika akory. Sa ve hoe ekarana any ambony rihana any? Toa any ambony any daholo tsinona ry zareo? Tao tsy saka. Sary-pisainana indry. Tsy izy ve io mivoaka ny varavarana io? Ie, tena izy tokoa. Andoky atonina aingana. Madama, mba azafady vetivety ange. Ahoana ny anareo izay kay? Manahoana tompoko? Salama. Manahoana tompoko? Ina kay ny tadiavanareo ah?
Tsy zandry tompoko fa mba misy resaka tiana atao aminao vetivety fotsiny. Resaka momba n'inona? Mitady olona re izay raha marimarina kokoa mitady olona? Ie, way faniry tokoa aloha ny anarako dia izy kosa no hitsikina raha vaviko. Ny andray miray ohatrany efa mifampiresaka za sy hitsikina tolakandro teo Ie. Andao mihitsy aloha hiakatra any ambony rihana any. Somary mikorotana koa manko ny ato ambany ato. Miala tsiny tokoa rehefa ohatra manelingelina anao izay Tsy misy tsiny ka. Mitady olona moa ny antondianareo teo? Eny tompoko, satria raha ny filazan'io olona io dia fianakaviana akaikin'ny tompopety izy ka asa raha fantatrao. Izy aloha ny anarany dia lehilahy zany sa vehivavy? Tovolahy ilay izy tompoko. Njato no anarany. Njato? Ie tompoko. Toa tsy misy tovolahy mitondra an'izany anarany izany atao aminay Raha fianakaviana lavitra nga dia tsy mifaka. Zara teo vinanto. Zany ve? Fa hono raha tsy mahadiso hoe fa inonareo tovolahy tadiavinareo io? Olo tiako izy tompoko. Laza izy fa aty amin'ity fitokanany ity no ahitako azy amin'ny mahatompopety azy. Ary efa nampanantena ihany koa izy fa iseho any an-trano ao aorian'ny fitokanany. Kanefa tsy mbola hitanay ny elona teo mihitsy izy nandray mandeha aza hatramin'ny nanomboan'ny fitokanana ka hatramin'izao. Mieritreritra ihany eto fa tena tsy misy lehilahy mitondra an'io anarany io atao amin'ny fianakaviana. Eny toa nisy ihany fa Avelao kosa ankizy aloha no teniny Misy fa tsy tovolahy. Raibenay efa maty izay no natsoina tamin'io anarany io. So kosa aza tena handainga anarana taminareo izany tovolahy izany na koa hoe tsy fianakavianay izany akory izy fa namorona fotsiny mba hampandrisisainareo. Tsy ilozan'izay mpamitaka mantsy izao fiainana izao. tsy oloza vera izany tokoa no izy. Sa andrasa raha tsoky eto daholo ny lehilahy ato asehoko anareo. Amin'izay angamba nareo mahazo antoka tsara fa tsy ato izany olona izany. So dia manahirana nefa izany madame Miray Tsy maninona re. Asaiko mipotra vetivety eto fotsiny ry zareo fa tsy hoe anao inona akory sika. Matiasa! Chéri! Avy vetivety angela Tena tsy nisy izy ireny madama. Le ramose natsoina voalohany indrindra teo izao no ohatrany mitovitovy kely aminy. Matiasy ve? Ie. Sa mananjandry ny ramose iny? Tsy mananjandry lahatsony Matiasy ka. Tsy mananjandry lahatsony? Indrisy irisy mirahavavy anisan'ireo razana nampidirina mpazana ankeo ny zandriny. Noa ny anarany. Noa? Ary so dia mba azonao aseho aminay ilay sary nentinao tamin'ny ianao avy teny am-pasana teo iny. Misy zavatra tianay hamarinina farany mantsy alohan'ny andehananay. Sary? Ie. Le sary Noa ve? Ie, sary lava ilay izy. Andrasy vetivety hoe aiza indray moa namprimako azy teo hito ka. Ty ary hoe Andriamanitra tena njato ty. Tena izy ekio ry faniry olona efa maty ange ho io lazaindry fanjato io efa maty vao nampidirina tao am-pasana tolakandro teo. Tena izy mihitsy io amin'ny sary io ry zareo tsy misy voasana amin'izao na ny endriny na ny bika na ny tsanganany. Fa hoany izany ry izy roa vavy so kosa sady kambana aminy ty maty ty tsy manana kamba ny Noa ka. Ary le efa nasehoko anareo teo iny ny zokony lahy. Telo mianadary zareo ny retapo. Dia inona mety azavan'izao? Fa iny ty mahazo indray ritsikina. Toa saika any anjera mihitsy. Apako toerana mihitsy aloha izy hitsy ny seza. Misaotra. Fa hono madama raha tsy mahadiso. Mihaino anao Inona tokoa moa izany fifandraisana nisy teo aminao sy io tovolahy antsoina hoe Noa amin'ny sary io? Fofombatoko taloha Noa. Ndrisy anefa fa ray volana tsy hatongava amin'ny fotoana ny vinavinaina natanterahana soratra dia
Ndosy mifahafatesana izy. Fa inona no nahafaty azy? Miala tsiny sady madama raha toa ka ohatry ny hoe mamofo tamandry ilay fanontaniako a. Ataoko mantsy fa ny fahafantarana an'izay no fanalahidin'izao mistera izao. Tsy manome tsiny anao koa anefa izay raha toa ka mbola tsy vonona ny resaka momba an'izany ianao. Tsy maninona ka. Fa ho tantaraiko anareo amin'ny ambango fango ny tantaranay. Eny tompoko. Mpinamana tsy mifankafohitra eny amin'ny anjerimanontolo za sy Noa no lasa mpifankatia. Mifankatia fatratra izahay ary nikasany hanorina tokantrano mihitsy. Indray andro anefa tambotsitra tsy fantatra hoe nanino Noa ka dia nentina teny amin'ny hopitaly. Akory anefa ny ateranay rehefa nilazan'ny dokotera fa misy oma miadana izy izay nikika azy hatry ny ela. Tsy nahalefa ny fifankatiavana teo aminay anefa izany fa vao maika aza namafiorina azy. Narahana maso akaiko koa ny fahasalaman-jato tao aorianan'izay ka velom-panantenana indray izay amin'ny mety azy tranany. Nanapa-kevitra ny roso amin'ny raharaha mihitsy aza. Ny angavy izy indray andro ny mba hitondrana azy aty ambanivohitra ka rivotra. Asa, mety efa nisy zavatra nanindry mandry azy angamba. Satria indray takariva rehefa izy nijorojoro nandinika neny ambany andrefa ny toy ny fanaony iny no nijanona tampoka amin'ny fitembony fony. Teo amin'ny toerana io ny alany aina ary teo izy ny nalevina. Satria araka ny hafany taminay dia hoe eo amin'izay toerana alatsahan'ny ainy no andevenana azy. Ary dia ny tanteranay izany. Mety efa nandindona azy tokoa angamba ny andro hahafatesany dia izay no nahatonga azy nidina taty. Izay mihitsy. Lalina izany. Dia mety hoe Mihainoa io ihany ve izany no nizahantolo tiany hitsikina? Azo eritreretina. Satria Andrian-Jatovo Noa ny tena anarany feno. Dia mety avy amin'ilay Andrian-Jatovo no nangalany an'io anarana lalanareo azy io hoe Njato. Nefa tsy fantatro hoe. Tsy fantatro raha mitombina tokoa izany hoe olona maty mbola afaka miseho sy miresaka amin'ny velona amin'ny vantana. Raha amin'ny alalan'ny nofy nga dia maresy lahatra kokoa. Ahoana koa no ampitombina an'izany ry faniry a? Njato olona mbola velona ny resaka tamiko fa tsy angatra na velively. Njato nofy sy rà. Ka nahoana ny lazandry fa Njato ihany Noa? Ka ina nefa no ahazondry antoka fa olona nofy sy rà tokoa Njato e. Tsy ndry ihany moa no nitantara fa tsy mbola mifampikasika mihitsy nareo hatramin'izay fotoana faneraseranareo izay. Ambonin'izay a, tsy mbola nanome zavatra mivantana andry izy fa zavatra efa eo amin'ny tany foana no asaina ilay indry. Ilay toerana fionanareo apototry ny fasana sy ny sisa e. Tsy mino an'izany ahy e. Tsy manaiky an'izany ny saiko. Finona daholo izany tantarainareo izany izy mirahavavy a. Fa tsy maintsy ho hazavainay aminao amin'ny Tsipriany ihany izany rehefa avy eo. Dia Mihainoa fofombadinao taloha io izany ilay nihira nandritra ny fitokanana iny. Ie, Noa iny. Hira faran'izay tiany no iraina iny. Izay no nampiritsaka avy hatrany ranomasiko tao hoe mpinoana azy. Raha ny tena marina dia oronam-peo iny nisy nandefa iny. Dia misy sarin'io Mihainoa io ankoatran'ity ve any aminao? Feno mihitsy atao anatin'ny findahako ato ka voarakotra tsara avokoa mantsy ny fotoana ny rahanay. Andraso ange jerenareo ange reto hoe reto izao izay roa tia rozy mentiny nentiny toriana fitiavana tamiko. Io le rozy no meny ahy. Dia io indray izy tany amin'ny hopitaly. Njato. Tena Njato io ambony fandriana ny hopitaly amin'ny sary io ry faniry a. Mitonelo indry hitsikina. Dia tia indray tamin'izy nanolotra izay peratra volamena izay. Tsy aty amiko intsony moa io peratra io ankehitriny. Hoe? Io. Dia tia indray io izao ilay toerana nahafatesany. Tena ilay toerana eo amin'ny lalana makany Ampatsakanty. Ary tena mbola maintso sady matevina angela ala teo ambany andrefan'izany e. Ie, mbola rakotra ala tokoa teo tamin'izany.
amin'izao to zara raha azo isana amin'ny ratsan-tanana sisa ny azo maniry eo. Aingana tokoa izany fahasimban'ny tontolo iainana izany ka sy mba tao anatin'ny roa taona monja ilay ala. Andriamanitra misy ny sariny tamin'ny fiandrasam-paty sy ny sisa koa ato hoe fa aleo angamba tao ampy izay. Le raha vavinao koa ty to tsembo-draty izany mihitsy. tsy mampino hoe tsy maty izany njato tsy avelo izany izy. Njato njato aiza re ianao hoe tsy maty izany ianao ry njato tonga veto moa ianao mba hanapory foko ny olona fa tsy maty izany ianao hoe njato njato Moramora ihany Ritsikina. Marina raha tsy niakatra aty ambony aty daholo ny olona rehetra tao ivelany taona eno ny kikandry. Tsy marina zao hoe tsy marina ho azao. Mbola felonjato malalako. Hitsangana ho aiza indry Ritsikina? Misanareo hoe mialanareo andehana. Ritsikina, iny re olona mba tazony andrekako eo tena lasa nitsorika ny ivelany ihany. Aleo enjeh anaingana ka tonikotrika tamika teo koa ty andro. Tsy mitoloko etsy apototry ny fahasan'lenao ataloha etsy. Njato tsy maty izany ianao ry njato Itsikina andao kiody andao ody fa arariny atsika sorana eto angendry tsy ody izany fa iandry anjato eto ary faniry iandry anjato eto dia miala tsiny izany fa tsy maintsy enerandry hiala teto jereo angety indry raha tsy mihosipotaka ambony ambany mihitsy. Avelao eto asa mba piore are olona hibatazy avelao aza tsy pahana ki le olona. Tena gina ny fianakaviana rotota tamin'ny fitantarandreko teo Za moa izy mianaka dia nitanaka fotsiny sady lasa ambinany hoe be misy tery tsy takatry ny saina tokoa eto ambonin'ity tany ity. Iza moa ny eritreritra hoe olona efa maty sy tsara levenana ry mbola nahavita mifankaty tamin'ny velona ihany. Za moa dia mba nana tena hoe ho avy ety hatrany tokoa izany tovolahy izany. Efa avelo ty izy tena lalina. Itsikina koa nge izany tsy mba maily mihitsy hoe manino ny tiany tsy manaikiokitiana sy ny sisa na mifandray tanana mifampairaba aza mantsy tsy mbola nataondry zareo mihitsy raha araka ny fitantarandreko teo Mety anjambany loatra izay navoany Itsikina. Tsy mba namotipototra akory fa nionona fotsiny tamin'ny fandangolangon'le njato. Arina tokoa ary fanery ilay antsonaharitra be natao mamany Itsikina tao velany tao iny Sany ngabe pa izavatra monina any amin'ny faritra izany no natsondry zareo teo mba hitsabo any Itsikina. Ngabe pa izavatra? Efa nisy resaka fanafarana an'izany koa Rehefa nifandinika teo ry zareo dia tapa-kevitra ary ny antso iny. Raha mpitso ihany ao ny ngabe io dia tonga aty. Aiza mihitsy aloha ny faranareo teo resana fa ahoana koa izany manapatapaka izany nefa tsy misy fampiresahana tamiko reny be ny akory. Teneno ireo olona ireo ry fanery reseo lahatra le aneny faranareo fa tsy tokony hanafatra an'izany ngabe pa izavatra izany sika. So adino zareo aza fa mpiandry nge zareny beny ary ataoko fa vita mpiandry tsara ny manafaka azy amin'io gejany io mila faharetana fotsiny. Ka efa reny raha nahita reny kosa ngery bebe fa vao maika nanampitrotraka ny arerahany Itsikina fotsiny ireo asa nataon'ny mpiandry sy pastera taminy. Dokotera moa dia nampitony kely ny rediredy sy kriziny ihany no an'ny faraheriny. Saika hitsipaka ny fanafarany olo ihany koa tany am-boalohany. Fa rehefa nandinika ny tenin'ireo fianakavian-jato anefa dia nahatsapa fa ilaina tokoa io ngabe io. Mila olona mahafehy tsara ny tontolo ara-panatsika. Tsy vitsiko nge ny kristianina mahay mahafehy ny tontolo ara-panahy fa niry. Tsy laviko izany bebe Mino anefa fa tena mahay sy azo itokiny io rangabe io matoa nahafatra nampiantso azo aty toy izao ry zareo. Faly be aza ry zareo tratrantso izy satria
samborina be o ny oranga io ary maro koa ny olona sendra seon-javatra toa nitsikina nampiny lenga be io dia avitra soma tsara raha nyresaka reko teo efa nitombotra koa ny fotoana ary bebe ka mety tsy hahita olo-kafa zantsontsika mila fanampiana faran'izay ainga nitsikina raha tsy izay mety ho anenenana jereo ke ty izy raha tsy reraka be ay raha tena mahay tokoa ary zany rangabe izany maninona raha tonga dia nasaina tonga eto zao dia zao amin'ny alalan'ny heriny izy fa tsy mbola mandeha taxi brosy ihany ka olona tahaka ny olon-drehetra ihany ange zandry bebe fa tsy avy amin'ny planeta hafa akory manana fanomezam-pahasoavana iavany amin'ny rehetra fotsiny izy ahafahany mitsabola izay tojolana toa nitsikina izay ara-pomba malagasy no ampiarany azy toa ohatrany hoe makasitraka amin'ny fandraisan'ny rangabe io ny fitsaboana nitsikina koa nge zany riko raha ny fahazahoako an'izany fomba firesaka ndriko zany ai bebe izay ahasitrana sy ahafahany itsikina amin'io aloha izao no lahara-pahamehana tsy ahova inona tsony koa ana dia anombanao amin'izany hevitra ao izany aza satria sendrany be noho ny vitsitsika efa izay nitapaka ny be sy ny maro sy rineny fara sy nyreny niteraka azy re za koa nge kotiny reny ny faniry zany no nitaiza sy nalehibe azy fantatro izany bebe fa miangavy anao aleo arahana finoana ihany ny zavatra ho ataony zangabe izany eto sao mantsy tsy ampahomby ny fitsaboana ny fikirizanao itsipaka eny ary Njato sendra izy fa mirediredi ny anaran'ilay njato andraso aloha jereko bebe anitsikina azafady vetivety hoe raha matoa kely miray aleo angamba ngatadalana amin'izay zery bebe anitsikina efa homaizina kotsinina ny androko ao fa raha pitsoany asy solo tena mpianakaviana vitsivitsy miverina ty aminareo misy idiranao mantsy zao raharaha zao ka toa mialangalana ihany zay raha toa ka amelanareo amin'izao fotsiny dia misaotra anareo sady re mahafoy andro sy mahafoy fotoana ery lehibe ho anay tokoa ny fisianareo tsy misy tokony isoranao re zany bebe dia izay nitantarainay anao izay ny zava-niseho rehetra teto rikaiky varanga asa raha misy azonao anampinanay misy dia misy tokoa matoa tonga tika tsy angatakandro tsonitsika fa zao atrehetr'izao ihany dia atomboka ny fitsaboana noho izany dia mangataka aminareo aloha mba hamela azy sy razazavavo irery mila fifatohana be mantsy izy tika tsy tokony elinkelenina eny ary ao ambadika eo ihany zay raha toka misy zavatra ilainao zay ary aloha ritsikina izy zany nikarakaranao manahoana ianao razazavavy manahoana tompoko kiaky varanga no anarako ary anafaka anao amin'ny gejanao io ny tanjoko anafaka amin'ny gejako ye fa angamo za voagejaka voageja ianao ka voageja ny aloko ny fahafatesana anga ianao tsy matsapan'izany ka tsy fantatro rikaka zao hoe mila mametraka fitokiana tanteraka amiko anao mba hampahombo ny zavatra rehetra ho ataontsika ny tompoko mahatoky anao tsara loatra eo hoe velaro ny velantananao roa ndreto ary iny fanondraisina ny tanako tena kipina ny masony ina ary zany tenenin'izany toa tsy misy azoko fa mongonongonina fotsiny za ve manofo sa ahoany toa miovitrofotra angeza ny farafary izany fa misy inona rikaka toa tonga dia mifandrafandra be ianao way iny fa mivoaka kaky ary naharitra ela ihany izy tao za eto efa tsy ndrinondona mihitsy nanahoana izy tao rikaka alohany anazavako ny zava-misy aloha dia aniraka kely anao renibendra zazavavy akavera misy rano ekeko hoe tsy dia mba fomba loatra ny maniraka olon-dehibe kanefa tsy maintsy ianao napaka anaziko
aza manafa tsy hanomboka ny fanazavana raha tsy tafaverina ianao e. Ay, vetivety fotsiny ary fa inary ny antony ampangalany kiaky an'izany sa mety atoana ny bebe ny zavatra ho lazaina eto. Indro ary Misaotra. ka mihainonao amin'izay ary zay e. Zao reny fandehandrizy menakavy a. Endry kiaky. Araka ny fizahana nataoko tamin'ny teo no nahitako fa kely sisany tsy nahavita fatomaty mifanahin'ny hitsikina amin'ny fanahin'ilay tovolahy. Ka mety ho sarotsarotra ny raharaha noho izany. Nisy dingana maro efa vitan'zareo ka namafy an'ireo fatoran'ireo. Dingana vitan'ry zareo ahoana moa zany tompoko? Ny voalohany indrindra aloha dia nanekeny hitsikina ny jato. Zay tsy tamin'ny vava sy fo ihany fa efa natolo ho azy hatramin'ny fanahiny. Ie. Fa hony tokoa aloha e. Tsy nisy fotoana ve hitsikina nanao zavatra hafahafa teo amin'ny toerana fionan'izy roa io. Zavatra hafahafa? Zavatra hafahafa toy ny ahoana ry kiaky? Fombafomba re. Ilana toka ohatra na tahaka izany. Fombafomba. Ay, izay tokoa voatsaroko fa nisy fotoana hitsikina nasainy onjato io nitondra toka gasy teo amin'ny toerana io. Zany? Fa ny nataony teniny tsy dia arako loatra satria izy rery no nasainy le njatona kely. Ay ve nisy an'izany koa ry faniry a. Nampahafantariny andriko zany dia maninona izy ransakanana. Ka tsy nampozy koa hitarika zava-doza ho azy ohatr'izao angela izy ry bebe e. Raha tsy izany mba nataoko ihany izay nanakanana azy. Ka tamin'ny oviana izy nanao an'izany ka? To tapabolana talohany namongarana n'le razana tao ho afindra ny apasana raha tsy diso ny fitadidiako a. Ay, fetsy le njato. Tena fetsy. Fa inona mahatonga anao ilaza an'izany ry kiaky? Eno a? Efa fantany fa tsy maintsy ho afindra teo ny taolam-balony. Dia izay ny nahatonga azy hampanao an'io famatotra io. Hanamafisana amin'ny fifamatorana eo amin'izy roa sy le toerana. Tsy azoko tsara. Fa famatotra ahoana ry kiaky? Zao e, mba hahafahany miseho amin'ny hitsikina amin'ny alalan'ny nofy a, seho amin'ny toerana io mandra-pahatrarany ny tanjony. Raha ny tokony ho izy mantsy, dia tsy afaka miseho ao amin'ny toerana io intsony izy satria efa nangatahan'ireo nikarakara ny famindrana ny razana lalana tamin'ny fanesorana azy teo. Mandra-pahatratra ny tanjony? Ie. Fa inona ny tanjony ry kiaky? Etre niaka nitsikina ho SILAM-PANAHIN'AVELO mandrakizay e. Andriamanitro, inona tsara? Aza misy re zany e. Fa ity koa ny zava-dehibe tena tiako azavaina aminareo ry izy menakavy. Inona ry kiaky? Andraso. Ino re zavatra nataonao tao anatin'le vera reny? Tao kofe? Ie, kofe fotsy sy mainty. Ho apetraka ao andohamandry nitsikina eo izy ity rehefa avy eo. Famonoana dindo izy ity e. Famonoana dindo? Ie. Io no anakana ny alokon-jato tsy iseho na ho tonga aminy amin'ny alalan'ny nofy a mandra-pahatapitra ny fitsaboana tao aminy. Eny tompoko. Aza findrafindra mihitsy io a. Ary indrindra tandray mitoy ny anak'Andriamaso mba tsy hanjerana vaky. Raha tsy izany mantsy dia elo sy anembatsembana ny fiainany hitsikina foana izy. Mila manohitra ny herinjato koa nefa hitsikina fa raha tsy izany dia zava-poana ihany nanaovana an'izao zavatra rehetra izao. Fandraisany hitsikina an'izany ve ry kiaky? Tsy mitovy aminao hoe manohatra ny fitiavany anjato a. Anjato izay raha malala fa tiany ary mbola tsy mety adinony. Enona dia hatrany fotoana nahalalany mahatsy anisan'ny velo intsony azy aza. Misainy tokoa angery kiaky tsy mbola mety manaika hatramin'izao hoe avelon-jato e. Ao anatin'ireo dingana amin'ny fitsaboana azy tokoa izany ka. Hanao izay fomba nadinoany an-jato. Rehefa nanadiady anitsikina koa teo dia nilaza izy fa nisy zavatra roa nomeny-jato azy. Sary misy didina akanjo sy peratra.
asa raha hitanareo no nampirimany an'ireo vao avy nilaza amin'izay tamiko mantsy izy dia nahatory avy hatrany ka tsy mikotapaisiko tsony. Izay fitonian'izay raha teo no ilaina. Mety ilay katalogina robe sy ilay peratra angambo izany. Fa nga hitandry ny toerana nampirimany an'izany ka. Andraso fa tao anatin'ilay poketra tsy misaraka amin'iny no hitako nampirimany azy. Ilay poketra mavokely ve? Ie, andraso hoe eto ny fanantonany azy eny. Ity izy ity mihitsy, ndraso fa savaiko. Ty izao ilay sary. Ay ve tiany nangalany didin'iny robine ary efa vasobasoka izy izany a. Eo hoe azafady. Ie, dia ity ilay peratra. Andrekako daholo ange reto zavatra reto e. Nomeno afo ny fahavelo moa izany raha maromarona kokoa e. Katalogina robe nomeny ahy izy ity hoe ampanjairina ho anaovako amin'ny soratray. Tsy voazaitra moa ilay izy no ilay nalasany tampoka. Dia tia indray peratra natolony ahy ilay tao anatin'ilay sarina sehoaka ny Hetsikina sy faniry tao an-trano iny e. Peratra volamena misy sarina fo kely roa ary maintimainty ny vatony. Ka tamin'ny fomba hoana nahatongavandreny tany amin'njato ka nanomezany azy ny Hetsikina avy eo ka ohatrany tsy mazava. Raha ny tena marina dia nanafatra tamiko izy talohan'ny nahafatesany mba tsy hanesorako an'ity peratra ety amin'ny ratsan-tanako mihitsy. Raha tsy afaka harotoana ao aoriana amin'ny fahafatesany raha tsy maintsy ho tonga tokoa izany. Efa nanomboka niaraka nefa izaho sy Matiasy zokony heritaona tao aorian'ny nahafatesany ka dia nateriko teo amin'ny fasany ity peratra ity sy ilay katalogy ho fangatahako tsodrano aminy amin'ny fiarahanay sy Matiasy rahalahy izany. Indrisy anefa izay tsy fankatoavanao ny tenin'izay indrindra no adosona goavana nataonao ka anisany nahatonga an'izao. Izany tokoa ve? Nalahelo izy satria 2 taona ny nangatahany taminao vao ny sasaka nefa amin'ny fepitoana dia efa nafoinao sahady ireo zavatra ireo dia ireny nomeny ny Hetsikina ireny indray. Marina tokoa izany a. Na dia kristianina sa dia manaiky fa tena manakasina amin'ny malagasy ny havatry ny maty. Zao koa ny tena nanetikitika hatramin'ny voalohany. Asa raha mba hanananao valiny. Hoe ahoana ry anaka? Hoe inona ny antony misafidiana an'ilay njato any Hetsikina? Maninona no izy niaran'izao fa tsy olo-kafa? Sao mantsy tena mijaly ilay raha vaviko. Voalohany indrindra aloha dia izao hoe Hetsikina no mpivezivezy matetika eo amin'io toerana io. Manarak'izay asa raha efa heninareo koa fa manana ny anjelim-piambina azy ny olona tsirairay. Ka misy fotoana ialana io anjelim-piambina antsika io ao amin'ny vatantsika ka hivezivezeny eny amin'ny rivotra eny. Tamin'io fotoana fisehonin-jato eo amin'ilay toerana io indrindra nefa no niverina tao amin'ny vatany Hetsikina ilay anjelim-piambina azy ka nifanehitra tamin'ny fanahin-jato. Nanomboka teo dia efa nisy fifamatorana sahady teo amin'ny fanahin'ny Hetsikina sy ny anin-jato satria nola hafatrin-jato tsy voatandriny ramatoa kely miray dia tsy tody any akoatra ny fanahiny ka nanjary nitady SILAM-PANAHIN'AVELO ara-panahy ilay fanazavako ka mety ho sarotsarotra aminareo ihany mandray azy. Ataoko kosa nefa fa mazava aminareo amin'ny ambangovangony amin'izay ny nahazo any Hetsikina. Efa manomboka mazava ihany ka. Ka aleo ary aloha hijanona eo ny amin'ny androany e. Avelantsika hakana tsara Hetsikina fa raha ampitondraitsika manohy. Mbola ho maro mantsy ny dingana tsy maintsy arahana. Mbola santatra mbavarany fotsiny mantsy ny androany. Dia misaotranao sady rerikaka. Dingana tony ahoana moa izany? Ao anatin'izany ohatra ny fampandronany Hetsikina. Izany hoe ny renin-jato ny anabaviny no ampanaovina an'izany. Misy heviny manokana koa ve izany rikaka? Misy dia misy tokoa. Ho fanesorana izay mety ho fady rehetra na misy izany na tsy e. Azoko. Andrasy fa iangaviako mamao tonga aty raha pitso ampandro any Hetsikina. Azafady tokoa re Madame Mireille.
afaka makany koa za andresy lahatra azy raha ilaina. Tsy maninana tsy makany azy ianao ka fantatro tsara maman ary ataoko fa tsy anda izy. Dia izao kory raha matokely miray a. Eny erikaky. Tongava aty ianao raha pitsy maraina alohany amin'ny 7. Ilaina be mantsy ny fisianao sy ny fanatrehanao ny fanatanterahana ny dingana manaraka. Ay, ho avy aka. Raha azo atao koa dia ataovy izay azahoana ny reto zavatra reto alohan'ny ory io. Zavatra iny izany rikaky? Vatomamy sy tantely ary toaka gasy. Dia gadana sy simenitra ihany koa. Mety ahitandreo venareo. Le vatomamy sy toaka gasy zao mora hita ihany fa ilay gadana sy tantely ary simenitra no asa. Toa mbola nisy ambiny le simenitra nandalorana ny hidi-pasana raha tsy diso ary bebe anitsikina. Mbola azontsika ampiasaina tsara. Mba hoe tokoa re azafady indrindra ary madamy Miray a. Dia miala tsiny meloha fa tena sahirana tsy fidiny nareo. Tsy misy olana ka raha mbola misy zavatra ankoatran'izay azoko anampiana aza dia aza ny salasala mihitsy nareo miteny. Eny re. Toa tsara vintana ihany tsika ry bebe fa ohatra mivarotra tantely ry ngaratra emy épicerie fa ny gadana tsy haiko raha mivarotra ry zareo. Mety mivarotra ry zareo ka anisan'ny fivarotana lehibe eto Andohasakariany mantsy io andro zareo io. Roviana nefa tsika no hividy andreo ka ny andro tsina efa ho ariva nefa ilay izy ilaina raha-pitso maraina. Na mihidy aza nge fivarotany dia azo dondomina ohatrany foana ry zareo raha toa ka misy zavatra ilaina maika e. Tonga eto amin'ilay toerana nandevenana ny jato ary sika ka izao. Ity ny angady a dia mandavaly lavaka mitovy alehibe amin'ny lohan'olona ianao raha zazavavy. Eny tompoko. Zay. Atono ve zao? Ao tsara ka. Ka voay amin'izay ary le zavatra nafarako taminareo maly. Alatsao anaty lavaka aloha ny vatomamy sy ny gadana. Andrarao tantely. Manarakaraka azy ny toaka gasy. Iny gadana tsy mihidy iny no marika voalohany amin'ny fanapahana ny fifandraisanareo sy andravana an'ilay famatotra. Totofy ary ny lavaka. Avy eo lalory amin'ilay simenitra efa nikarakaraina teo ety ambony. Toa nanorana tampoka teo ny andro bebe arahana kotrobaratra mihitsy. Eno aretsy. Mila mangatatsodrany kosa ianao raha matoy kely Miray noho ny tsy nahatandremanao ny hafany. Eny tompoko. Noho izany dia mila manangana ny tananareo ankaviana reo rovavy. Angatao anakapo manarak'izay le tsodrany raha matoy kely Miray. Rehefa vita izay dia hitodoto any an-drenirano indray tsika. Tonga eto amin'ny dingana alohan'ny faransika. Mila avalana rano ireo zavatra rehetra niraisinao avy tamin-jato. Le sary sy peratra ary le robo ny tiako ambara amin'izany. Reto ary le izy rikaka. Ianao mihitsy raha zazavavy no mila manao azy. Eny tompoko. Avereny fotsiny izay lazaiko. Mba ho lasa miaraka amin'ireny any momba azy rehetra. Mba ho lasa miaraka amin'ireny amieny momba azy rehetra. Tody eto amin'ny dingana farany ary tsika. Dia tsy inona izany fa ny anao izay anadinoa ny hitsikina ny jato tanteraka. Ka isan-kalina toy izao manomboka an'io dia tsy maintsy mitokana hevitra miaraka amin'ny razazavavy aho. Dia aza manahy ianao neny be fa tsy haninona azy akory aho hoe ny tokony ataoko ihany no ataoko. Akatony fotsiny ny varavarana fa aza hidiana raha izay no afaka ny ayahanareo. tsy injany avy hatrany ny tiako hatongavana. Ka leo ary ivoaka izay e. Ka vonina ve ianao raha zazavavy? Vonina tompoko. Dinio tsara ty zavatra mirazorazo ety an-tanako ty. Inona izany? Tao rojo misy vato boribory fisaka.
Iezaka matatra izay tena ho amponao tsy miloka amin'ny alalan'ny hipnôzy amin'izay mahazo valiny mahitsy tsy arahana fisalasalana. Ay. Eo ary, mpanjiny tsara ny fitolan'ilay vato boribory fisaka. Ohatra matsiaro fanafahafa zany inge ahy. Aza matahotra fa ara-dalàna zany ka. Zay, mivandravandra ny masony, foana ny fijeriny. Mahare avy ianao raha zazavavy? Ny tompoko. Ka izao ary ny tiako valianao. Move mahatsapy ianao fa mbola misy dian-jato tavela ao anatinao. Ny tompoko, ary sarotra kosehana. Nefa mety ho vitanao ve nikosoka an'izany? Ary sitrakao ve? Tsy... Njato njato! Milanao ary njato azilozanao njato njato! Andrikago, ino zany faniry Milamina aloha ianao ry bebe Njato njato! Njato! Kaky, fananinna? Ary toa kivy be ianao mijery Aleo aloha hijanona eo ny amin'ny andro any. Efa alina koty ny andro ka aleo raha pitso alina indray tohizana. Sakafona tsara foana dia matory tsara ihany koa. Nanahoana izy tao ry Kaky Tao sarotsarotra ny raharary izy menakavy Hitsikina mihitsy mantsy ny tsy te hanadino an'jato fa mbola mahamikitra amin'ny foana. Raha pitso indray hito ny vokany. Io ny dingana sarotra indrindra satria ezaka avy aminy tena ilaina. Toa aharitra kokoa noho ny naminavinako azy tany am-pentoana ihany izy ity Zany ve? Tsy tarizonitsika ela loatra koa nefa fa sao tsy ho zaka ny ainy. Miatra mampanahy mantsy izy ity. Ahoana tokoa ny fandinian'ny bebe an'ilay Kaky faranga sy ny fomba fiasany? Hatreto aloha dia tsy nisy zavatra hoe nanahirana ny saiko loatra nataony. Tsy te hanana-sain-dratso koa ny tena mariny. Hoy fotsiny ny an-tsaiko any hoe raha ilay Zanahary namorona ny lanitra sy ny tany ny vavahanao dia iray ihany zany ny Andriamanitra ivavahantsika. Say mihitsy. Fa ilay ramatokely miray aloha dia tena manotrina foana. Tsy miala teto izy raha tsy miletika amin'ny masoandro. Toa hoe nafono mihitsy aza hono ny fandaharam-potoana ny saika ho vonjeny tany Antananarivoko. Izany tokoa ve? Isaorana tokoa aloha izy. Io indray fa mitarena lohabaty ilay finday anitsikina. Laha niaratra sady be ny vatoarana. Fa angamo tsy voainga ndriko na mahana an'izy iny ka izay mihitsy ny mahagaga eoko. Njato njato njato! Fa ahoana koa ary izany atao nitsikina izany toa mbola nianaran'ilay njato foana ny tsy afaka mbavany. Efa firy alina izay. Androany alina aza mba tsy dia nitarazoko toy ny mahazatrako. Mety hafahadinony tsikelikely amin'izay angamba. Iny fa ny voky Kaky. Manao ahoana ny fivoaranao ry Kaky Efa misy vokany kely ihany ka. Hay, ho sitrana ihany zany ny saviko. Fisao ny tena tiako lazaina aminareo ry izy menakavy Hatreo angamba no azoko atao anareo amin'izay ny sisa. Ankiniko aminareo fianakaviana ny fandresena lahatra azy anadino an'io zalahy io. Rehefa vitanareo ny mampanadino azy an'io tovolahy io dia ilamina tanteraka amin'izay izy. Indro ary ray somariky ny fahafaliponay tamin'ny fanampianao anay Ianao moa tany am-piandohana ny lasa fa tsy mikarama. Kanefa rehefa mipandingy izay fianakaviana dia nahatsapa parary ny sitsiny raha omena izay tandrify ny zava-bitanao ianao. Mbola antitra terina foana ny fisaorany. Eny voaraiko ty fa dia ianareo nahafoy no isaorana tompoko. Dia onera be ny lany. Tsy misy isaorana tompoko. Ka angatadalana amin'izay angamba ako
raha malala fa maro ny atita manandraikitra miandry zay fa dia maniry fahasitranana ho andra zazavavy eny tompoko efa io koa le tovolahy anatitra anao dia zay retsikina ndriko izany sisa noerany fa efa vita ny anjarany miankina amindriko no ahafahandriko amin'n'ona tsy ka hoy aho hoe ataovy izay anadinoana azy efa tsy namany velona tsony izy efa vita ny didiny teto amin'ity tamin'ny fandalovany ity fa indriko kosa mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ahafahana miaina sy hanaova-tsoa misaotra ny amin'izany teninao izany ary bebe fa mba atsoa daholo engery faniry izay olona rehetra ao azafady antsoina fa antsoina tao inona mba isaorako re izay no mba azoko atao setry ny fiaretanareo tamiko teto ndehana atsoa izany retsy ay fetifety ary nampanatsoka eto nareo satria dia hisaotra anareo fantatro ary tsapako fa fitiavana no mbola mahavory anareo eto amin'izao ora sy fotoan'izao tsy nandrinareo andro sy alina ao koa ny tepiteponareo noho ny amiko indrindraindrindra fa ianao ry bebe tsy ho voavaliko ny soa nataonao tamiko fa ilay Andriamanitra manakarepahasoavana ne amaly fitianao amaly fitianareo rehetra ihany koa ndre tsy misy tokony hisaorana rehetra izany adidinay amin'ny maharay aman-dreny anay sy amin'ny mahazanaka ihanyndriko izany marina izany kanefa mendrim-pisaorana foanareo fakasitrana sy fakatelemana rery ihany no azoko atolotra manoloana izany atory amin'izay ngamba ary bebe ka mahatsiaro vizana zany matory ary izany zanako izany ndreky ako ary maninona indray itsikiny izany bebe meny fa misy inona retsy Andriamanitra toy mihetsika an'ireny kriziny itsikiny mba hatazony tsara ry zareo fa tena mikopikopika sa tsy mitsipetsipaka tsakitsanina nge izy izany itsikina tandela matanjaka be firy izao miazona mitsikina nefa mbola mitady voatohatra ihany ay tanretona ny voky mariny meny fara no ny tomanga dia reny koa fa nanaraka azy ireo vehivavy sasatsasana mety tsy tantiny angamba no mijery ny itsikina manao krizy toy izao ka itsikina mitoniry ry itsikina mba tahian'Andriamanitra ndriko andreky ako voadona ny levera teo andofandriana dia vaky ny parasaka tamin'ny tany andrakako toa mifofofofo tapoka teo koa ty rivotra ny vonin-danadanatra amin'ny varavarakely rehetra mihitsy vaky ihany koa takamoa njato tsy fokio itsikina malalako tonga ihany ianao lahy za efa nalahelo mafenao mihitsy efa ity ary itsikina efa sasany andro ny ahatongavanao aty aminay efa ity tonga aty aminareo araka le teniko taminao za nge tsy mba mandainga izany fa izy zany resany zandry maniry tena mety le injato angamba ary bebe sady efa nresana ny tato an-trano ry njato efa nisaorako ry zareo ataoko fa afaka manaraka anao amin'izay tia nantona anao ary itsikina fa tsy afaka dry ary toa mifatotra rojo vity koa angeny tongotra sy ny tananao zao sisy lehilahy antitra mpakato aminao iny no nanao an'ireo ndray mba ratsy fanahy koa nge izany le ngabe iny fa raha mahery anefa mivaika amin'ny fitiavanao dia inoko fa vita hamahany rojo io rehefa rava mantsy io dia afaka mifanantona amin'izay tsika fantatrao tsara ry njato ny fitiavako anao sy ny tsy fahafoizako ianao tiako tena tiako ianao zay ihany ange dia ampy oay toa niboraka tokoa le rojo
Indray ary toa maratra be ny tananao. Indray mampaonena mijery malalako maratra toy izao ka. No rery ihany ry tsikina no fanafody mahasitrana ny feriko ka raha sitraka ao dia manarà amin'izay afaka miara-tsambatra mandrakizay tsika. Sitrako dia sitrako tokoa ry njato malalako anaraka anao Ia tsiary atolory ary ny tananao dia avy anaraka. Njato nifampikasika ihany tsika. Efelany andrasako an'izao fotoana izao. Ry tsikina, aza manaraka azy izany, mety hatramin'ny farany moa kia. Aza manaiko ho resy tsy miady izany miangavy indria. Iny fanontony, mety reny angamba ny tenin'iriko teo. Dia nijanona koa ilay rivotra. Itsikina. Azo tory angamba ry bebe ndraso hoe sady mafanafana hoditra izy izany fa aleo akaina tsara aloha. Raha kofo lamba tsara ihany ry faniry Faniry, natory tsara alina. Natory tsara ka. Nitaky angamba ny avizanana fa vao nidaboka dia remoka. Mody dia nikofokofoka toy ny fanao ny tsikina. Tsara izany ka. Ary bebe? Saika tsy nahita tory aretsy tsy fantatro hoe naninona. Ny bavabavaka mangina sisa no nataoko mandra-patoroko. Bebe azy ty tao maraimbe indray dia tafafoko. Zaho koa veretso natao hoe maraimbe tara fifazana daholo fotsiny ny ray trano. Fa afiry moa izao andraso tokoa hoe andramana fo azy ny tsikina. Avy aleo aloha izy akaina ry faniry mety mbola reraka angamba. Ry bebe fa tao mbola tsy mifofoana nge itsikina tsy efa mifiry izao ory izao. Aleo fo azona amin'izay fa tsy mahatsiaro noana mihitsy izy izany ka. Izy koa azy ty tao misalobona lamba beko fa azo miadana fa zay karakara ronono vetivety. Itsikina mifo azy amin'izay kia efa toandro be nge ny andro indringa tsy itsikina andriamanitro fa toa tsy mihetsika mihitsy nge izy izany bebe fa misy ina indray retsy jereo nge fa tsy mihetsika mihitsy itsikina tsy mihetsika eno fa tsy mihetsika ahoana ry faniry kefa hoe tsy mihetsika ako sady mangatsika be ihany koa rehefa nitsapaiko ny andriny. Andriamanitro atsoeke ty aingena aloha dokotera Albert ry faniry malaky ny riko. Tsy namatsika tsonizy ry bebe maty itsikina maty le raha vaviko. Tsy mabina dia maty tokoa ve ny zaviko. Very ary zareo very nitarika fikorotanana tamin'ny fikorinan-drano le krizy lavareny anyliny mampijanona tampoka amin'ny fitepon'ny fony. Tena tsy namelany le njato raha tsy afaka aina nanaraka azy le raha vaviko. Tsy fantatro hoe ora firy izany le raha koa natory tamin'ny razana teto am-pandriana teto. Mahaiza re minona ry izy mianaka efa nanao azy azo natao rehetra re isika efa izay koa angamba ny safidiny. Izao ihany ny afatra hoe indrindraindrindra ho anareo zatovo aza sodoka fotsiny amin'ny endrika ivelany ny atsarata sy ny sisa fa dio ny mity anjambany aza mionona fotsiny amin'izay lazainy fa fotopotoro tsara ihany izay olona iarahana mba hialana amin'ny tranga toa an'ity nahazo anitsikiny ity. Zao folaka andatiny tsy vitin'ilay zaviko lasa SILAM-PANAHIN'AVELO. Natolotry ny ACEEM Radio anareo teo SILAM-PANAHIN'AVELO